Ho atsikafitsika tao anatin'ity horonan-tsary fohy dia fohy ity ny teti-dratsy fanao ny Frantsay. Hoentina manao korontana ireo zanatany aty Afrika, indrindra fa ny zanatany amin'ny alalana fambolena krizy sy ady an-trano. Hoarantsika tao anatin'ity fandarana nataon'Andriamatoa Diderra Tsiraka tamina 1 tsy miankina iray teto Antananarivo tamin'ny 1 Septambra taona 2024 ity, nitetika nomanin'izy ireo entina nanomanana korontana teto Madagasikara niaraka tamin'ny Frantsay. Mbola ny Frantsay ihany iny niangavy anampy eny Andriamatoa Rajoelina nalany misy Ravalomanana. Vavolombelona zany ny tenako tao Villa Madrid. Sotro be lavatangoka sady fandoaram-bary no fikapohana alika. Izay no azo amaritana izao toetra ratsy ny Frantsay izao. Andeha ho jeretsika indray ny fomba firesaka izy ireo tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana hoentina hanohizana izany teti-dratsy izany. Ny Madagaroa misasy andro lavatsiraka efa mandeha tady azy tsy rehetra aloha arahitanareo mandehandeha naiza ninona misy confrontation baiko meko zao azonareo zany tady janona teto ihany izy fa tady volante any amin'ny fahatsara izy daholo manakalava miaraka amin'ny général Dolin général zay manao recrutement eto ary niresaka tamin'ny ministre ny affaires étrangères frantsay izay milaza fa manohana atika matoky azy keo. Aty ambadika nefa izy ireo dia manomana teti-dratsy hafa indray mifanohitra amin'izany. Tamin'ny fotoana hoe samborina ny andro Rajoelina dia nivoaka izao any amin'ny fivoriana tamin'ny antenimierim-pirenena frantsay hoe nafenina tany amin'ny résidence de France andro Rajoelina. Dia ilay ramatoa chargé d'affaires iny ny telefonina Ravalomanana hoe aty amiko izy.